Miarabanao ny tokatrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana araka ny hitantsika amin'ny sary izao misy an'ity tangondroana hitantsika mitoetra ao avaritry ny Madagasikara ao rano maso izy io zany ary raha ny vinavina dia mety tombo hery hatrany aloha zany ka mitombanana ivadika rivodozy izy io ho any amin'ny faraparan'ny herinandro any amin'ny alarobia any moa no tena ahitantsika ny mety ho fivoarana izay fivadiany ho rivodoza zay na tsia na zany ihany koa raha ny totakevitra voangona tamin'ity an'ity dia tombanana mizotra miankandrefana hatrany aloha zany ity fatrany rasy ity midiky zay fa miena aloha zany ny mety ho fiatraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara na ny hoe mety tsy hiditra eto amin'ny anosy zany ity tangondraona izay raha maso ao avaratra ny Madagasikara ity ho an'ny eto Madagasikara kosa indray dia ny avaratra azy aloha ny saika mibatoerina ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy iny fa ho an'ny ambiny kosa indray dia malefaka izay avaratra azy zay hatramin'ny rapitso tombanana miverina mahazovahana kosa nefa any amin'ny voan'ny herinandro ity zany hoe ny alarobia na ny alakamisy anoany vokatray dia hidina indray zany ny maripana ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny any amin'ny alarobia sy alakamisy fa any amin'ny faran'ny herinandro dia tombanana iverina hiakatra tsikelikely indray izay maripana izay satria dia tombanana ialefy ihany koa ny avaratra aza ao anatin'izay toy izao ny toetry ny androtsika ho an'ny rapiso vao maraina dia isy hatrany aloha ny orana malefaka ho an'ny faritra savana lanjirofo sy ny faritra atsinanana mandraona mety hoaraina herika kosa ny ilany atsinanany faritra sofia sy ny any amin'ny faritra alaotra mangoro ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tany atsimo atsinanany nosy kosa indray dia ny zavona aloha no itoetra vao maraina be fa misava miandalana ihany zay ary ny masoandro indray zany no ibatoerana ho an'ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibalika manomboka ny maraina izany ho an'ny rapiso atolakandro mitoetra hatrany aloha ny tandrivindraona ho an'ny faritra sava mbatsoa sy ny any amin'ny faritra nalanjirofo iny zay miendrika tandrivindraona zay ho an'ny ilany atsinanany faritry sofia ihany koa dia mety misy ny herikandro amin'ny takariva mandraondraona kosa izy zany ho an'ny rapiso tolakandro mety ahitana tandrivindraona mitsitokotoko kosa ho an'ny atitan'ny Madagasikara indrindra ho an'ny faritry bongolava ny any amin'ny faritry tasy vakinankalatra moromane matsiatra ambony mitatra hatrany amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany nosy izany ny ambiny kosa indray dia maina ny andro mety misy ihany raona mandalo amina faritra sasany ao anatin'izay ny maripana voavinavina dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 ny maripana ambany indrindra hitantsika amin'ny avoatany ho an'ny ambony indrindra kosa dia 13 ka hatramin'ny 14 degré celsius ny maripana voavinavina 20 ka hatramin'ny 7 degré celsius kosa izay ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy iny ary ny any amin'ny ilany andrefana mety ho tafidina hatramin'ny 17 degré celsius ny any amin'ny faritry menabe 30 degré celsius kosa ho an'ny faritra atsimo andrefana ny tsioka atsimo no tena mibatoerana ao anatin'izay ny toetry ny andro an'ny alarobia miverina ny orana zay ateraky ny varatra azy ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo miatoato hatrany aloha zany ny arotsakorana ao anatin'izay manomboka any amin'ny faritra savay zany ka hatrany amin'ny morotsiraky ny faritra anosy mandraona arahana herika kosa ho an'ny hiatitany atsinanany Madagasikara sy ny ilany atsinanany avoatany mety ahitana tandrivindraona mitoetra ho any amin'ny faritry melaky ny ambiny kosa dia ny masoandro no mibatoerana raha ny maripana voavinavina ao anatin'izay dia manodidina ny 12 ka hatramin'ny 13 ho an'ny avoatany 15 ka hatramin'ny 17 ho an'ny morotsiraka atsinanana manomboka misy fiakarana kely kosa ny maripana any amin'ny morotsiraka atsimo andrefany Madagasikara iny ho an'ny toetry ny andro kosa indray ho an'ny alakamisy ary dia mbola mahazovahana hatrany ny varatra azy raha ny vinavina hatrany ka misy hatrany araka izany ny arotsakorana miatoato amin'ny morotsiraka atsinanany nosy iray manontolo mandraona arahany herika hatrany ho an'ny ilany atsinanany avoatany ho an'ny ilany andrefany nosy kosa indray dia ny rahona sy ny masoandro na ibalika tanteraka ary ny masoandro amina faritra sasany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay dia mbola tsy dia mihetsika firy ny maripana ambony indrindra raha ho an'ny avoatany manodidina ny 20 degré kosa ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry vakinankaratra ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy manodidina ny 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius izay maripana izay mafana hatrany ny andro any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny saika manodidina ny 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay raha ho any amin'ny morotsiraka andrefan'ny Madagasikara iny izay ny météo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko